ampanetetena zany no anambarana amin'ny fomba mezimezy orentany orentanitra fanapahan-kevitra zay niraisy ny bureau nationaly amin'ny tamin'ity zaika be ity ary dia anatanterahana ny fanolorana amin'ny ray aman-dreny pasteur Manuel André Christian de Donné ho candidat filoham-pirenena ho président de la République raisiko ho voninahitra lehibe ampanetretena ny fanambarana izay nataony antoko politika rehefa avy niatry ny congrès national ka nanapaka ny nanolorana ny tenako pasteur Manuel André Christian Dieudonné ho candidat ny antoko GFFM candidat tokana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona valo tena dilehibe sy mahavezatra tokoa izany naperakarao amiko izany nefa dia amin'ny fomba manetriketriky sy amin'ny fanetretena no anekeko izany satria dia iraka tokoa no nampanaovan'Andriamanitra fa tonga ny fotoana izay amoan'Andriamanitra ty firenenantsika malagasy ity ao anatin'izao kitro sy fahantany mariko tona nefa fa tsy vitako zaho samyrery izany fa tsy maintsy miakina amin'Andriamanitra manokana ny tenako ary manatena ny fiara antsika rehetra ary manatena koa ny fifanomezan-tanana sy ny fiarah-miasa avy amintsika malagasy rehetra tsy akanavaka amin'ny fanarenana ity firenentsika tia zay fantatra hatramin'izay fa dia tena mahantra ary mijaly ny vahoaka malagasy kanefa nya na dia izany azy firenena manan'Andriamanitra ho Andriamanitra ty firenentsika malagasy ity dia mbola misy fahanantenana ny firenentsika malagasy ny amin'ny hoavy ty firenentsika tika aza matahoka fa azo atao tokoa manarina ty firenentsika tia raha miray saina miray fo miray hevitra mifankatia isika malagasy tsiraray avy ka mino afa matoa tonga zao fotoana lehibe eo natsika izao dia manana fotoana avokoa ny zavatra rehetra ka dia misotran'Andriamanitra manokana ny tenako izay ny rany sy ny fidiny hanavitra ty firenena malagasy ity ary misaotratsika ihany koa ary misaotra antsika ihany koa indrindra fa ny toko GFFM natoky an'Andriamanitra ihany koa ka nanaiky izao firotsako ho vidina ho filoham-pirenena eto amin'ny firenena malagasy izao mahazo matoky tsika malagasy fa tsy dia andrarake irombiandoa fa dia ny heriko rehetra no entiko manatanteraka izany iraka izany ary dia tsy azo zonona amin'izany intsony ny finoko ary tsy verin-dalana intsony hoy ny fiteny zareo betsileo zay rostoy tsampotikoa avetsika mafy zay rostoy tsampotikoa tokilasy vavy toizary misy orotrakapobe nosoritako araky miilaka na ny rana ny andresena ny fandrana eto Madagasikara voalohany indrindra tsy misy antoko politika
manana anarana mitondra anarana izany hoe fandresena ny fahatrana izany afa-tsy ny toko politika tokana ihany dia ny Gideona fandresena ny fahatrana eto Madagasikara. Voalohany mitanjona dia ity ny andresena ny fahatrana ao anatin'ny fotoana fohy. Izany hoe raha izao fahantranatsika malagasy izao no mbola andrasana ela no amahana azy dia maro malagasy mifaty fa tsy ataty izany intsony. Noho izany no mila vahoanana maiky idiady ny fahantrana tia ka dia tsy hoe dia ho isan'ireo firenena matanjaka ary toe-kareny Madagasikara eto Afrika ary maninona koa raha ny arenatsika izay azakazany izao fotoana izao firenena matanjaka sy manan-karena ireo aty amintsika izy ireo no totototo mitranjaka ny arenatsika mba hampanan-karena azy fa itsika koa no atao lolarana amin'ny fiarin-karena erany fotoana zao raha ety zao mitanjona farafahakeliny dia fito isan-jato ny fisondrony fiarin-karenantsika malagasy isa-taona. Mitanjona dia ohatra ny $10 ny PIB isam-batan'olona isa-taona. Ary ny fisondrotry ny vidim-piainana dia zana ampidinina mba ho zaka ny vahoaka malagasy fa tsy atao lantamiakatra intsony. Tsy alavaka ny fiaviana na fivavahana na fampiainana na fomban-drazana ny antoko ZFM ary ny tena satria vonona iariasa amin'ireo malagasy rehetra ampandroso ny firenena malagasy. Eo lafiny ara-toe-karena tonga dia andray fepetra ny tenako raha tonga amin'ny fanjakana ampidina ny vidiny solika io ho lafaky ny telo nefa tsy hitika ny tombotsoan'ireo vahiny izay efa hampandrarah amin'ny solika. Izany hoe ny tombontsoantsika malagasy no jerena fa ny tombontsoan'zareo tsokitiana fa ireo vola taksa maro isan-karazany alentsika fanjakana malagasy mampiakatra be ny vidin'ny petrolina io no andefitra ny mpitondra fanjakana fa aleo mba ny malagasy ray manontolo na dia efa misy aza ny fanomboana ireo fitsiriana tsy fitrandrana ireo solika eto amintsika eto Madagasikara dia hotohizantsika ny fitrandrana azy ireo ary anangana orinasa raffinerie tsy averina ny raffinerie eto Madagasikara. Satria isany mampiakatra be ny vidin'ny lasantsy eto amintsika io raffinerie-tsika malagasy zay mitampona io ka ho averintsika amin'ny laoniny izy io miaraka amin'ireo mpampiasa vola vahiny sy malagasy hanadio ny solika ary ny solika voadio eto amintsika dia amidy amin'ny vidiny mirary ao anatin'izany fampidinana ny vidiny solika io zany. Mikasika ny vidim-bary zay lafo dia lafo amin'izao fotoana zao dia andraisana fepetra io vidim-bary io indrindra fa ny vary fotsy ka dia hilatsaka ny vidin'io vary fotsy io hatrany amin'ny 700 any ny kilao amin'ny fiatomboana. Izy nahafaka makipaika zay ataontsika amin'ny famokarana ny vary ka dia tsy hanafaka vary any velany tsontsika fa dia anorana vary any velany iray afaka 3 taona.
andrarana ny fanondranana ny omby. Eto Madagasikara ny biby velona rehetra ary pirenetsika malagasy reo dia hoan'ny didy mba tsy voaka eto Madagasikara indrindra fa ny omby satria fa mialany mihitsy ny ombytsika eto Madagasikara. Avozona ny pepeta itandrahana ny arenak'Ibotany sy an-dranomasina. Tsy misy fahazahon-dalana vaovao mivoaka intsony na fahazahon-dalana mivoaka na ny fahazahon-dalana mivoaka aza dia averina diniana indray mba ho tombontsoa ny firenena malagasy ny fanarahana io fa tsy ny vahiny intsony no azo tombony mba ho zaraina mitovy farafaratsiny win-win na gagnant-gagnant mitovy tombontsoa azo izany. Ny banky fibery ihany koa nomena lalana hividy sy vata volamena izany ho atsangatsika koa zany teto arabo politika ka dia afaka mitrandraka volamena ny malagasy, afaka mitrandraka koa ny vahiny, afaka mitrandraka koa ny fanjakana malagasy, ny fanjakana malagasy fa ny banky fibe nomena lalana hividy sy vata azy io mba azahoantsika malagasy migoka ny arenatsika eto hialana amin'izao vahatrany izao fa tsy vahiny ihany no migoka ny arenatsika eto Madagasikara. Anao antoava ireo mpampiasa vola mba hanangana orinasy hanodina ireo arem-pirenenantsika malagasy ireo eto am-toerana mba isiany famoronana aza ary mba hananany malagasy tanora asa ihany koa fa tsy aondrana mata fotsiny reo arem-pirenentsika reo ka dia tsy fantatra intsony zay arena mirona sy miboka ny firenena vahiny any dia zareo no mandroso fitsika mandry fa hivadika ny tantara manomboka mikasika ny orinasa jirama io raisina ny fepetra rehetra anarenana azy ary dia volana vitsivitsy dia mitateraka izany ary azo atao tsara orenan'izany ny atonga ny jirama orinasa filamatra hamokatra ireo angovo azo avozina isan-karazany ary mba hialana amin'izao fahoriana izao satria efa manana ny programanasa feno mikasika an'izany itsika mba azontsika mampandroso ity firenentsika ity ny amin'ny lafiny jirama ary ifampidinika sy ifampiresaka fa amin'ireo mpiara-miasa amin'ny jirama zany ny kenako manokana sy ireo manam-pahaizana momba n'izany angovo izany dia ataotsika lara-pahamena ny famahana ny olona ny jirama io fa efa ao anatin'ny programantsika koa izany. Tsy hotsoko tanindrazana intsony tsika fa vahiny eto an-tanàna ka dia andraisana pepetra manokana ny aminazaon'ireo nanajary sy miasa ny tany efa taona maro ho tompony ny tany ara-dalàna izany. Vokasy izany ny tany-panjakana ny tany nolotsotra nefa tsy notrandrahan'ireo milaza ho tompony na teratany na vahiny ka dia noho izany amin'ny andro hitondrako ny firenena malagasy dia averina ny tompony tany gasy ireo tany dia nalaina kely rehetra na tany nalainy vahiny ankely io na nalainy gasy ankely ka voapompo ara-dalàna ty reto gasy reto ny tompony tany io avy eo amin'ny fokotany sy ny kominy dia zay tany nalaina kely rehetra dia anaovana lalàna averina ny
tsisy vahiny andesiny malagasy tsony zany zay maka ny tany ekeriny any amin'ny fitsarana fa bagasy any tsara fa voalohany ny gasy ny tany za filoham-pirenena tsy hanondrana boîte de rose atsokotsoko ary tsy haneraka olona tsy hanondrana volamena antsokosoko ny arem-pirenena na vatosoa io za filoham-pirenena tsy hinana tsy hanotikotana ny volam-panjakana na famatsiana avy amin'ny velana io na avy ato toerana raha toka tsy maintsy mbola hiankina amin'izany isika dia tsy hanao an'izany ary tsy hanilaka olona hanao an'izany noho izany zay ambany fahefako rehetra dia andraisana fepetra entana raha tsara ka manao an'izany zavatra zany eto ny fifehezantsika ny arenaky bonitany io ka dia hita miadalana eo a ny ampiakarana ny sambamola malagasy io fa efa andresi ny fantrana itsika malagasy ary ny zavatra fanasehon'Andriamanitra dia tsy hoela dia ho convertible ny volantsika malagasy zany hoe amin'ny alalan'ny fihezantsika ity arem-pirenenantsika malagasy ity fa tsy ho atao tateny afandrafitra isak'izay misy fanjakana mifandimby mitondra izao no azahoantsika manampaniteraka an'izany tsy ho vita efa avokoa moa fa melabelarana zany fa dia lazaika amin'ny akapobe ny izy fa mbola izy ny fotoany